Andriamatoa Raintsonary nisy vaovao anankiray izay atao hoe nanaitra ihany nitranga tampotampoka tamin'ny voaingany tamin'ny 12 septambra teo satria dia nantson'ny filan-kevitra fampihavanana ny malagasy teny amin'ny CCI Vato ireo candidat 13. Ny antony moa dia hoe hanao sonia dinan'ny fampihavanana. Eo zany no atao hoe nanitikitika ny maro hoe ahoana koa zany iza nandrafitra an'izany tamin'ny fomba ahoana tampotampoka teo fa nazanatsy zany aloha nisy ny atao hoe hevi-baventy nofonosiny tyle hoe dina ny fampihavanana ity mba hoe zany hoe anaiky fa tsy amboly korontana aloha mandritra sy aoriana ny fifidianana. Eo koa ny hoe mba anaiky ny voka-pifidianana na iza ho lany eo, mba anaiky anangana ny haute cour de justice sy ny sisa. Dia nisy ny candidat nanao sonia vitsivitsy ihany satria 12 ny fantatra hoe mbola tsy nanao sonia. Dia mametraka fantaniana Andriamatoa Raintsonary hoe inona ny mety ho lanjan'izany dina ny fampihavanana izany, ary anisan'ny manitikitika ilay haute cour de justice satria tokony efa ho voapetraka anaty lalam-pandrenana momba an'izany mitombona ve ny tsofoan'izy ity ao anatin'ilay dina ny fampihavanana, ary raha mijery ny hoe 13 ny candidatsika tsy ampy atsasany akory no nanao sonia, inona ny mety ho lanjan'ilay dina raha ohatra ka tsy nanao sonia ny maro anisa Andriamatoa Raintsonary? Misaotra anao namana Ismaël, miala tsiny amin'ny lazan'ity fa resaka mampimoe ity zavatra ataony FFM ity no ny antony maro tsy ho voatanisaka eto. Velirano araka ny fomba malagasy no takiny amin'ireo candidat, kanefa baiko omeny vahiny no fototry ny olana. Tondro zotra didy fitony zika sesterena nandrava didy pitsarana tsy azo ivalozana senité baikondramatoa Fatma Samora sy ny sisa. Izao sady efa mangalatra départ ny candidat-panjakana ontronona ministra no mibodo ny haino amanjerim-panjakana izy ireo no mampiasa vola be kanefa tsy miteny tsy mivolagna ny FFM. Mampimoe ho ateo ny zavatra ataony FFM satria ny olona voatsindry indray no tereny FFM manao sonia fa tsy ireo mpanindry izay mampiady de Sisano, Fatma Samora, Teza Psidisy sy François Goldblatt. Tereny anao sonia ny candidat amatotena diany mialoha mba anaiky any le Rakoto Ouattara apetraky ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Amiko namana Ismaël afabaraka tanteraka ny FFM satria araka ny voalazanao teo amin'ireo candidat 13 tsy nanao sonia. Lazaina matetika fa ny fifidianana ihany no ahafahana miverina amin'ny ara-dalàna araka ny lalam-panorenana. Kanefa lalam-panorenana inona? Lalam-panorenana Repoblika fahatelo ve? Efa maty iny. Lalam-panorenana Repoblika faefatra ve? Na ny fianakaviambe iraisam-pirenena manery ny anaovana fifidianana aza ny laza foana fa tsy ekeny ny lalam-panorenana ny Repoblika faefatra. Izao ny marina tompoko. Lalam-panorenana mbola ho soratan'le filoha vaovao ifanaraka aminy no andasana. Dia anao fianianana izy amin'ny lalam-panorenana mbola tsy misy. Efa nailiky ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny CESBisy ireo candidat 8 tsy tia ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Kanefa tsy karitra fa mbola misy ihany amin'ireo candidat 36 tavela tsy tia ny fianakaviambe iraisam-pirenena ka tokony ailika. Izao no antony ilazako an'izany.
tampotampoka teo nilaza tsy nanontaniana ny samifinina fa ho arahany maso ny kandida sasany manao famotsiam-bola. Avy eo koa nantsoy ny fitsarana ny kandida Monja Roindefo tamin'ny 10 septambra. Nampangay ny fanjakana ho nanao herisetra tao amin'ny ministeran'ny angovo satria nikasa hisintona ny ministrany angovo izay natolony. Izany hoe izao sahady efa lalao maloto no ataon'ny mpitondra kanefa dinam-pihavanana no takeny FFM. Itoriaiza moa tompoko ny kandida ho tondrony samifinina ho nanao famotsiam-bola any amin'ny CES ve? Ilaza ny CES toy ny nataony tamin'ny fangatahany'ireo kandida valona ilika fa tsy azo raisina ny fitoriany. Amin'ny fitsarana hafa ve? Ilaza izy ireo fa ny CES ihany no fitsarana manam-pahefana mitsara olana mikasika ny fifidianana. Any amin'ny FFM ve izy ny hitory? Tsy mety zany satria tsy fitsarana ny FFM. Izao tompoko ny tiako lazaina. Ny tanjony fianakaviam-be raisam-pirenena dia mba ho rakoto ho atala daholo no kandida sisa tavela na 10 na 12 tsy haiko dia voatery isafidy amin'ny peste, ny nendra sy ny sida ny mpifidy malagasy. Ity koa misy lainga be asisika an-tsain'ny vahoaka. Dia ny hoe any aoriana ny fifidianana no ataony fampihavanana satria asa lavitrezaka ny fampihavanana. Dia tsaroko ny tenin'ny Joseph Goebbels, ministre ny propagande Hitler, lazaiko eto matetika manao hoe plus un mensonge est gros, plus les gens y croient. Arakaraka ny habeny lainga no inoan'ny vahoaka azy. Rehefa tafapetraka tompoko irakoto atara anome baiko azy ny fianakaviam-be raisam-pirenena lehibeny mba ajanona mandrak'izay doria ny fanaovana fampihavanana satria tsy izany intsony no ola haram-pahamena amin'izany fa ny fampandrosoana araka ny SNDR tondro zotra vaovao ara-toekarena. Dia ho gadrain'ilay filoha vaovao izay rehetra mbola iresaka fampihavanana amin'izany satria efa io tonga eo amin'ny fahefana izy. Amboniny zany rehetra zany. Misy zavatra mampanahy ahy manokana aloha kanefa tsy hitany FFM. Araka ny gazety L'Express tamin'ny 12 septambra mantsy hoe Andriamatoa Patrick Rajonary anisan'ny kandida. Nisy namono izy igira tofon-dravina gouverneur ny banque Foibe. Ny fivarotana ny banque BNCA izy no ambadika izao famonona azy izao. Raha misy banque amidy araka ny lalàna, banque manaram-penitra ihany no afaka mividy banque. Tsy izany no nitranga hoe Andriamatoa Patrick Rajonary fa banque kely tsisy fotony anakarana no navela ny vidy ny BNI Crédit Agricole. Tsy nanaiky izany ny gouverneur hoy izy dia izao izy no vonoina izao. Dia mbola ntohizany ihany ny teny manaitra ny malagasy rehetra aho hoy Andriamatoa Patrick Rajonary satria misy mafia matanjaka ankehitriny mitetika ifeambongadiny any Madagasikara. Tsisy zavatra ajaina intsony amin'izao tetezamita izao satria ny didiny besandry no manjaka. Ampikorontana ambony ambany ny tsainam-bola eto Madagasikara izao zava-mitranga izao hoy Andriamatoa Patrick Rajonary satria hiala BNI ny client maro ifindra amin'ny banky hafa izay voatery ampitombo tampoka ny reny volany. Tandindomondoza koa ny hoavin'ny mpiasan'ny BNI ho ihany Andriamatoa Patrick Rajonary. Efa mampieritreritra namany Ismaël zany tenin'ny kandida Patrick Rajonary zany. Fa vao maika mahavaka ny saina, ny mamaky, ny matoa andahan-tsoratra nataony Andriamatoa Sylvain Ranjala amin'ny L'Express to ihany, fintiniko tahaka izao. Hoy Andriamatoa Sylvain Ranjala. Misy fifandraisana na lavitra na akaiky amin'ny fanaovana fifidianana ny fivarotana ny banky BNI. Raha jerena ny fitaovana miezinezina ampiasain'ny kandida sasany entiny manao propagandy, alaim-panahy ny tena hoy Andriamatoa Sylvain Ranjala, eritreritra fa
fankadalana vahoaka fotsiny ny fanaovana fifidianana